no tanterahana ny maraina teo ny fanaovan-tsony teo amin'ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola malagasy sy ny maso ivon'ny Russie miasa somony eto Madagasikara ny fifanarahana makasika ny ambony trosa tokony averin'ny Madagasikara no anton'izay fanaovan-tsony mpiara-miasa izay. Raha toka efa nametraka nisy ny andaniny dia ny ministry ny fitantanam-bola ny Federasion'ny Rosia ny faharoan'ny volana Jolay 2024 dia androany kosa no nanaosiny ny fifanarahana ny ankilany tamin'ny alalan'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mpanjakana ny maraina teo. Fifanarahana izay mikasika ny ambina trosa tao aorian'ny Club de Paris 10. Tonga nanatrika izany lanonana izany moa ny lehiben'ny masoivon'ny Russia miasa simonina eto Madagasikara sy ny ministry ny rarambahiny malagasy. Raha nambaran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mpanjakana dia trosa efa tamin'ny Repoblika faharoa izany. Trosa dia efa tany amin'ny Repoblika faharoa tany raha ny fitadiana satria tamin'ireny fotoana ireny tsika no nanao fitantamam-bola tamin'ny zareo. Ary efa nisy ny fanafoanana zany ny ampahany ireo hatramin'izay satria rehefa nanao fifanarahana tsika zany tsy hoe fifanarahana moa zany fa tamin'ireny accord misy teo aloha teny ny fifanarahana tamin'ny FMI zany dia nisy ihany koa ny fifanarahana amin'ny ataontsika hoe fanalefahana ny trosa na famafana mihitsy azy ny trosa teo aloha tamina firenena sasasasany dia efa nisy ampahany tamin'izany ampofafa tamin'ity. Ity ambiny ity zany eo amin'io resana teo 89 millions de dollars io zany no antony ity fifanarahana atao izy ity zany hoe izy io dia ho averin'ny Madagasikara ihany fa ho averintsika ao amin'ny compte anankiray izay sokafana ao amin'ny banque centrale ary izay vola ho averintsika anatin'izay zany dia entina ifinansena projet prioritaire izay ho ateo eto Madagasikara izay tafiditra ny Plan national de développement dia zay no antony fifanarahana ity ary mandritry ny 10 taona no anaovantsika zay famerenan'izay dia zao zany tsika sahady dia efa tokony mieritreritra ny hoe inona ny projet ny sehatry ny angovo ny fanabeazana ary ny fahasalamana moa no ampiasaina izany. Ao aorian'ny fanaovan-tsony dia misy ny dingana maro tsy maintsy mbola holalovana.